Faly miaraba tompokilay, faly miaraba tompokovavy, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada. Fandarana izay arahinao amin'ny ICI télévision eto Canada. Fandarana izay novokarina ampiroborobo ny mahamalagasy sy ny kolotsaina mahamalagasy antsika amin'ny ankapobeny. Fandarana izay azonao arahana ihany koa na izany dia misy anao manerana izao tontolo izao na any Madagasikara na any amin'ny firenena hafa. Manantenanao ary ifanomentanana sy hiara-iasa aminay amin'izany ezaka ho fampiroboroboana ny mahamalagasy antsika izany amin'ny alalan'ny fanarahana izao fandarana izay vokarina eto amin'ny ICI télévision izao. Ya, dia miaraba ny bahay aloha dia miaraba koa zany ho an'ny malagasy rehetra izay any Canada. Tsy mety hoe any Canada ihany fa mety manerana izao tontolo izao satria ny teknôlôjia zany amin'izao fotoana efa afaka mifanakaiky zany ny mpijery sy ny mpiaino. Dia miaraba antsika rehetra. Amin'ny anaran'ny fiangonana Luterana Malagasy moa no itenenako eto. Ny fiangonana Luterana Malagasy izay nanomboka niorina taty Canada 5 taona lasa izay. Araka ny fiainan'ny fiangonana moa dia miroso mandrakariva izy amin'ny atao hoe fiangonana. Rehefa mitombo isa ny fiangonana dia miroso amin'ny atao hoe fitandremana izy, ary ity fotoana izay hatrehina androany ity zany dia mahakasika indrindra ny atao hoe fitandremana aty Montréal. Ny anaran'ny toerana fotsiny no atao hoe Montréal, fa ny fiangonana mitambatra ao anatiny ao no mitondra izany anarana hoe fitandremana Montréal zany, izay ahitana ny FLM eto Montréal, dia ny FLM Trois-Rivières ary ny FLM any Québec. Ireo rehetrarehetra ireo dia samy manana fotoam-pivavahany avokoa isan'alahady, ary pasteur anankiray no mitondra azy dia atao hoe pasteur amin'ny fitandremana. Ary ankehitriny izany fitandremana izany moa zany rehefa nahazo fankatoavana avy eo amin'ny rafitry ny fiangonana Luterana Malagasy atao hoe synode, ny amin'ny rosony hoe fitandremana, dia tsy maintsy mandalo ny atao hoe fotoam-panokanana na inauguration. Miarabanao Jackson Jojoby, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto amin'ny ICI télévision. Faly miarabanao Andriamatoa Barandresy, ary ihany koa miaraba ny vahoaka mpanaraka tsy tapaka ny fandarana izay ataontsika teto amin'ny ICI télévision. Jojoby, Jackson Jojoby, Eugène Jojoby Euseb, misy fandraisany ve zany ohatrany sa hoe anarana sendra mitovy fotsiny sa misy fandraisany? Zany hoe ny anarana moa zany dia efa milaza zavatra be dia be le izy. Jackson zany fanampy ny anarako, fa le Jojoby ina moa zany lazana anazy nom de famille amin'ny teny vazaha, dia misy fandraisany be dia be kokoa amin'ilay olona izay eritreretinareo angambany, dia Andriamatoa Jojoby Euseb. Ataoko hoe Andriamatoa izy satria be dia be miantso fotsiny hoe Jojoby, fa izy zany amin'ny maha-olon-dehibe anazy dia atao hoe Andriamatoa ihany. Miarabanao Ramatoa Lanto Rajarzafy, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada. Miarabanao Barandresy, ary faly miaraba ny mpiaino sy ny mpijery rehetra any Canada ihany koa. Ya, ina moa zany tena hoe antom-pisiny zany hoe départementan'ny diaspora eo anivon'ny ministera na rambahiny zany? Ny tena antom-pisiny io départementa io dia ho fampirisihana voalohany indrindra ny malagasy ampelezana handray anjara amin'ny fampandrosoana Madagasikara, fametrahana sahady ny malagasy ampelezana amin'ny toerana misy azy amin'izay fampandrosoana Madagasikara izay, ary ho fampahafantarana izay zavatra efa ataonareo rahateo amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Fampahafantarana izany aty Madagasikara zany, satria tsy hoe nisy ny direction izay vao nanao zavatra ianareo, fa efa nisy ny asa sahaninareo aty an-tanindrazana, fa tsara amafisina sy ampahafantarana misimisy kokoa ny malagasy aty an-tanindrazana. Miarabanao Ramatoa Koly Rakotomalala. Manonbary, voalohany indrindra misaotra be amin'ny fanasana sy amin'ny fikarakarana ty Madagascar télévision ty. Zay moa dia orinasa mpikarakara fety événement
efa roa taona mahery zao no manao an'ity, manao événement isan-karazany, réception, gala, baptise, anniversaire, fa ny mariage no tena ataonay. Miarabanao raha matovy vola Rakotomalala. Miarabanao ba dia miaraba antsika rehetra any tokantrano any koa izy mijery ny fandaharana androany. Inona moa ny hoe DF event, inona no DVF events, DVF events dia araka ny filazan'ny koly teo dia orinasa mpikarakara événement isan-karazany. Le DVF moa ny tena dikany dia anaran'ny zanako vavy Darcia, V moa zao vola, DF ny zanako lahy Frederic. Miarabanao Andriamato Barrandresy ary miaraba amin'ny mpijery koa amin'izao fandaharana izao. Misaotra indrindra. Andriamato Alain Valency, ianao no filohan'ny zama-miarady any amonina any Afrika Atsimo. Mba tiana fantatra hoe manao ahoana zany malagasy any Afrika Atsimo zany, betsaka be ny malagasy any Afrika Atsimo, aiza ny tena hoe ahitana malagasy ao Afrika Atsimo? Raha oharina amin'ny malagasy any amin'ny tany mandroso angamba aloha tsy dia betsaka ihany ny aty Afrika Atsimo satria eo amin'ny 300 eo angamba ny totaly be anay aty Afrika Atsimo. Misy ny ankizy, misy ny tanora zokinjokiny ary misy koa ny tena zokiny be. Tiako lazaina amin'ny zokiny be zany ohatra hoe efa mihoatra ny 70 taona. Faly miarabanao Ramatoa Jeanne Foresta, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada. Faly miarabanao Bary dia faly manolotra ny arahaba koa zany ny malagasy rehetra eto Montréal, eto Canada ary eran'izao tontolo izao sy ny any Madagasikara. Azonao lazalazaina fohifohy tsotsotra ve hoe iza moa ianao dia inasinana no lalana efa nizoranao teo amin'izany hoe tompona klinika zany? Ny tenako moa zany dia dokotera nianatra tao amin'ny faculté de médecine tao Antananarivo tao Ankatso zany dia rehefa avy eo nanohy nanao interne tany France zany ny teo amin'ny gérontologie dia rehefa avy eo dia nifindra taty Canada zany dia nanao ny médecine alternative zany hoe ny fomba fikarakarana fikojakojana ny vatana zany ny ara-panahy ary ny ara-tsaina satria ireo telo ireo zany no mitondra ny fahasalamantsika olombelona zany ka fantoka bebe kokoa amin'io zany ny klinika ataoko ary misy ihany koa zany ny fanahiazam-batana. Miaraba ny mpiaino sy mpijery ny zao fahitalavitra eto Canada izao miaraba anareo rehetra any Canada any
Ny tenako Ajaina Andrenasola sy Antanoro Rabella filohan'ny Avatsa UPM moa zany tonga aty ampitan-dranomasina na dia tsy tonga any Kanada za aty ampitan-dranomasina izay zay manao ny fankalazana ny 15 taonan'ny fikambanan'ny poety sy mpanoratra malagasy tenako miaraka amin'ny mpanolotsaina ao amin'ny Braony Avatsa UPM i Antanoro Rabella na dia maromaro aza ny saika hoe andeha anao diarody be dia zahay ihany moa zany no nahazo fahazon-dalana sorana n'Andriamanitra trany izany fa dia faly mifankahita aminareo any a Kanada any amin'ny alalan'izao fahita lavitra d'ici télévision izao. Faly miaraba tompokilahy, faly miaraba tompoko vavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Kanada arahinao amin'ny fahita lavitra ici télévision. Anio isika dia iresaka mikasika ny atao hoe fanatanjahantena sy ny tontolo ny fitaizana ara-batana. Manana vahintsika tsy izay zany fa Andriamatoa Derasoa Rasolofo Niaina. Faly miarabanao Dera, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Kanada. Miarabanao Andriamatoa Bary dia misaotra betsaka amin'ny fanasana dia faly miaraba ny mijery ana tokantrano rehetra any nirariana mba samy ahazo zavatsoa amin'ity fiaonana androany ity dia misaotra betsaka amin'ny fanasana. Mbola manaraka trano ny fandarana malagasy eto amin'ny fahitalavitra eto Kanada isika. Anio araka ny nambara tany am-boalohany dia iresaka mikasika ny fiangonana protestanta malagasy eto Kanada na ny FPMC zany. Fiangonana izay efa nijoro nandritra ny 20 taona mahery koa dia iresaka momba izany fiangonana izany tsika. Eto indrindra ny mpitandrina Ambintsoa Andrianarjona izay mpitandrina eto amin'ny FPMC. Eto ihany koa Andriamatoa José Raljon izay filohan'ny fiangonana protestanta malagasy eto Kanada ary Andriamatoa Rakotondravohitra Janot izay isan'ny komity eto amin'izany fiangonana FPMC izany. Faly miarabanareo tompoko. Faly miaraba ihany koa anao izay Andriamatoa Bary Randresy ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaram-potoana malagasy eto amin'ny ICI télévision. Faly miaraba tompokilahy, faly miaraba tompoko vavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Kanada arahinao amin'ny ICI télévision. Anio isika dia manana vahiny izay everina fa manana ny lanjany sy ny toerana tokoa eo amin'ny tontolon'ny politika any Madagasikara. Tsy izay zany fa Andriamatoa Laza Rajaverson izay filohan'ny Front national ny RCR na ny Rassemblement des citoyens responsables. Miarabanao Andriamatoa Laza Rajaverson. Miarabanao namana Bary, miaraba ihany koa ny mpanaraka fandarana ICI télévision, miaraba ireo malagasy namana rehetra aty ampitan-dranomasina aty ary mankasitraka anareo miaraba ny amin'ny lafiny teknika, mankasitraka anareo mandray anay amin'ny anatin'izao fandarana izao. Miaraba. Faly miaraba tompokilahy, faly miaraba tompoko vavy, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Kanada arahinao amin'ny ICI télévision. Anio isika dia iresaka momba ny sekoly malagasy eto Montréal. Manana vahiny isika tsy izay zany fa Ramatoa Sylvie Razanajato Andriantsara izay mpiandraikitra voalohany ao amin'izany sekoly malagasy eto Montréal izany. Faly miarabanao Ramatoa Sylvie Razanajato. Faly miarabanao koa tompoko Monsieur Bary Randresy. Faly miaraba ny malagasy rehetra eto Montréal. Misaotranao Monsieur Bary ary miaraban'ny mpijery rehetra ihany koa. Androany Sabotsy no fotoana ny fanomezana anaovan'ny fikambanam-behivavy Loterana etsika voalohany Bazar de Noël eto Montréal. Hitanao eo hoe manana zavatra tsara tsika avy any Madagasikara afaka renty dia ao ohatra ny arina, ao ohatra ny poketra, ny set de table misy an'izany rehetra izany ato. Betsaka koa ny olona tonga
isorana an'izy ireo betsaka ny malagasy mpiara-mihinany ravinahitra aty tonga betsaka ihany koa nefa nireo vahiny izay tompotany tonga nijery an'ireto zavatra rehetra narentina ihany. Rahabatsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana isy télévision eto Canada sy manerana ny tontolo izao. Ny anarako dia Michel Rakotoarinelina. Michel moa ny fiantsoana zany. Vao tamin'ny tapatapaky ny taona 2017 lasa teo izay mianakavy kely no tonga somatsara teto Canada izay miperakely atsimondrano ery amin'ny rive sud moa zany ny alalan'iny azy eo amin'ny ville de Longueuil. Ny zavatra azoko zaraina tao anatin'izay atao hoe enim-bolana teo eo zany zay natongavanay ny amin'ny lafy tsara ny zavatra teto, zavatra anankiroa ngeza be angamba no tonga dia hitako azo avotra amin'ny resaka fandriampahalemana. Ny sécurité zany aloha aty raha ny zava-misy ny ainana farany talohan'ny alana tany Madagasikara tany Dago dia aty zany amin'ny ankapobeny tena mbola azo lazaina hoe tena mandry fahalemana ny tany milamina ny vahoaka. Misy ihany ny zavatra majinijinika fa amin'ny ankapobeny tena afaka miteny ianao hoe milamina tsy misy atahorana. Ny anarako dia Minasoa Rasamanana izao dia tonga teto Canada tamin'ny taona 2014. Betsaka ny zavatra tiana ambara fa ny tiana mpahafantarina antsika gasy izay any atoerana manahoana sy ahoana ny fomba fiainanay eto Canada indrindra izay malagasy. Voalohany indrindra dia betsaka ny lafitsara ny azontsika jerena aty Canada. Voalohany indrindra dia raha eo amin'ny toetrandro sy ny izay mampatahotra antsika matetika angamba raha tonga aty dia hoe mangatsika any Canada lava loatra ilay fotoana mampangatsika any ka izay tsy mahatamana anay tsy tompoko. Mangatsika aty Canada fa azo iainana tsara ary lafitsara ny amin'ny voalohany tsika matahotra fa la neige dia doux mangatsika tsy mangatsika be toy ny ririnina izay iainana mamirifiry be fa zany hoe efa na ny bus na ny métro na ny rehetrarehetra dia efa mafana daholo zany hoe ny nivelany fotsiny tsika ny mandeha dia tsy dia mangatsika. Zany tena ataon'ny Madex ina le tena hoe fandravana ataon'ny Madex. Ny Madex zany araky ny nolazain'ny Bary teo zany dia orinasa zato isan-jato malagasy ahafahan'ny olona mandefa vola any Madagasikara
na iza zany misy an'le olona ratany a dia afaka mandefa vola amin'ny Emadex izy a amin'ny alalan'ny site internet a www.emadex.com dia akoatran'ny fandefasana vola zany a dia afaka mandefa entana ihany koa le olona ho an'ny fianakaviana any Madagasikara. Zany hoe tsy entana te-hampitan'ny ranomasina izy fa efa entana any Madagasikara ihany zany a, ohatra hoe misy anniversaire na misy zavatra mitranga na fahoriana na zavatra mety hoe ilana fanampiana tampoka na fanampiana maharitra dia efa misy offre maromaro zany eo amin'ny site internet dia mandeha ao le fianakaviana tia hampitan'ny ranomasina manao commande a dia 420 ora ao aoriana dia voarainy Madagasikara. Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandaharana malagasy eto Canada arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio sika dia manana vahiny tsy iza zany fa Andriamatoa Jean Razafindambo izay anisan'ny atao hoe malagasy efa nonina ela teto Canada. Faly miarabanao Andriamatoa Jean Razafindambo. Faly miarabanao koa ny tenako Andriamatoa Bary Randresy. Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandaharana malagasy eto Canada arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio sika dia iresaka mikasika ny tontolo politika. Manana vahiny isika amin'izany dia tsy iza zany fa Ramatoa Minasoa Rasamanana izay tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny komity manohana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto Canada. Faly miarabanao Ramatoa Minasoa Rasamanana. Faly miarabanao Bary ary Barandresy ary faly miaraban'ny malagasy rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Dia mamerina amin'ny fisaorana anao ihany koa amin'ny nanasanao anay androany. Isaky ny azo mamo zany zay ao à Longueuil amin'ny 7 ao amin'ny collège français. Manasa antsika rehetra ny cours voalohany dia tsy mandovola fa dia ao zay tsy maintsy andramana foana ny zavatra rehetrarehetra zay voatiana dia malalaka amin'ny varavarana ho antsika rehetra. Ya dia misaorana be da be ianao Ramatoa Ramelson Marianza tonga ny vahiny teto amin'ny ity fandaharana malagasy eto Canada ity dia izay ihany koa no mamarana ny fandaharantsika androany manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.